miarabantsika indray amin'ity andron'io ity ao anatin'izao fandarana manokana izao iresakitsika mikasika ny apafolo-karena. Malaky toko fatelo andininy fafolo. Entinareo ny fafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko. Raha arak'izay famakina zay be deabe moa fanazavana fa io raha io no mafe azy dia arak'izay zavatra nivakitsika zay dia ny antony pisiny ny ampafolo-karena teo amin'ny zanak'Israely dia nanana toerana ry zareo fanompona an'Andriamanitra ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra sy ny toerana zay anaovana ny fisoronana rehetra ary ao anatin'io toerana io ny taranaka Levy ray tamin'ireo zanak'Israely foko 12 dia foko izay anatokan'Andriamanitra ho azy anompo azy ary nohony amin'izay dia tsy ny karama izy ireo fa ny zanak'Israely ambiny rehetra dia mitondra ny apafolo-karena atao ao amin'ilay atao hoe trano firaketana ary ny antom-pisiny zay dia mba hasikanina ozy tenin'Andriamanitra ao an-tranoko. Io hanina izay aterina io zany io apafolo-karena io dia natao ho an'ny mpisorona sy ny mpisorona be dia tsy ny zany fa ny taranaka Levy. Marina tokoa zany fa i Abrahama nanao ny apafolo-karena voalohany. Tamin'izy tafahoana tamin'ny mpanjaka ny Salema Melkizedeka no anarany. Io teny io moa iny tantara iny moa zany no andraisan'ny olona sasany hoe ny apafolo-karena dia tsy anisan'ny lalàna fa fifanekena sy ny sisa rehetrarehetra. Ny tena marina dia ny tantaran'ny Abrahama sy Melkizedeka dia zavatra manokana izay nampanaovin'Andriamanitra azy ny fanaterana apafolo-karena ho amin'ny Melkizedeka dia zavatra manokana nampanaovin'Andriamanitra any Abrahama zany hoe akta profetika ny filaza azy. Ny tiana ho lazaina amin'ilay hoe akta profetika dia zao, raha mandinitsika ny tantara dia tsy nasain'Andriamanitra nakany foana izy isaky mihetsika fa indre mandeha irery ihany no nampanaovin'Andriamanitra ny fanaterana apafolo-karena iny Abrahama ary ny antom-pisiny izy iny dia any amin'ny bokin'ny Hebreo izy manazava hoe io Melkizedeka io dia tsy ponina teto ambonin'ny tany izy io fa olona izay créature céleste, zany hoe zavaboary avy any an-danitra, tsy manana ray tsy manana reny fa napetraka Andriamanitra fotsiny hoe ampisehoana an'izay zavaboary avy any an-danitra ny Melkizedeka zay fotsiny zany no antony nanaterana apafolo-karena teo aminy. Fa ny généralisation na ny fanaovana amin'ny ankapobeny ny apafolo-karena dia didy amandalana taty amin'ny andro Mosesy zay vao navoaka. Le tany amin'ny Abrahama zany tsy fitsipika na lalàna na zavatra tsy maintsy natao fa zavatra nataony Abrahama indre mandeha monja ampisehoana ny maha olona miavaka any Melkizedeka. Ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny Petera sy Jaona sy ny apôstôly dia tsy nanao ampafolo-karena. Raha mijery ianao, raha mamadika ianao dia tsy mahita teny na singa ny ray raha milaza an'izany zavatra zany nanao an'izany izy ireo. Ny antony dia tsotra be. Arak'ilay nivakitsika teto amin'ny Malaky toko fatelo andininy fafolo dia ny apafolo-karena dia natao ho ao amin'ny trano firaketana mba hasikanina. Rehefa maty nefa Jesosy dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Midika zay fa tapitra atreo ny système na ny fomba fanompoana teo amin'ny fanekena taloha. Tapitra atreo zany ny resaka hoe trano firaketana sy hasikanina any amin'ny Korintianina faharoa toko fatelo andininy fafito ambin'ny folo dia ny tenin'Andriamanitra milaza hozy Paoly hoe isika amin'izay ny tempolin'Andriamanitra. Tsy tempoly natao tanana intsony tsy vatatrano sy sisa fa isika ny tempolin'Andriamanitra ka tsy nanao apafolo-karena ny fiangonana tao amin'ny andron'ny apôstôly fa ny zavatra nataon'zareo dia ny rehefa nivarotra tany na trano izy dia nitondra ny vola rehetra teo tongotry ny apôstôly ary ny fampizarana izany zavatra izany.
malakitoko fatelo andiny fasivy voaozona amin'ny ozony ianareo a nefa izao no robainareo a de izao ianareo rehetra iray firenena izao voaozona ve raha tsy mandoa ny ampafolo-karena ho an'ny olona eo ambany lalàna de voaozona satria ze fifamatorany lalàna rehetrarehetra de zay de rehefa tsy mandoan'le izy ianao satria ianao mbola nijanona ao ambany lalàna de voaozona ianao fa ho an'ny olona izay tsy eo ambany lalàna intsony hoy ny romanina toko 7:4 hoe Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Inona moa no dikan'izany? Ho an'izay rehetra mino a de Kristy no farany lalàna, zany hoe Kristy no fiafarany tapitra le izy a eo amin'ny fotoana inoko a an Jesosy Kristy. Ho an'ny olona izay tsy eo ambany lalàna intsony a de tsy voaozona ianao a na de tsy mandoa ny ampafolo-karena aza. Tsy ny dimma na ny ampafolo-karena ny olana fa ny toe-po sy ny toe-panahy anaovana an'le izy. Raha ohatra ka manao ny ampafolo-karena ny mahazatra anao de za tsy hanakana anao mihitsy hoe aza manao ozy aho hoe tohizo manaova fa zao mila ovaina ny toe-po a manao an'le izy. Ohatrany ahoana le toe-po? Tsy toe-po an'ny fanekena taloha intsony. Ny toe-po ny fanekena taloha ny hoe esprit de l'ancienne alliance de manomea mba azo fitahina, mba azo zavatra be dehibe. Ozy izy tsika amin'ny fomba fiteny malagasy hoe domiko tapany de mandoheriny, zany hoe ny antony anaovako an'ity a satria tia ny lakilehan'ny fanambinana, tia ny lakilehan'ny fitahina. Zay toe-tsaina sy toe-po zay a de tsy toe-pon'ny zanaka fa toe-pon'ny mpanompo. Borosotrano mafy be a atao daholo ty fihetsiketsehana rehetrarehetra ty a mba azo fitombo-karama, mba azo 13e mois, mba azo an'zao a, mba azo sitraka am'le patron a, mba mahamoramora ny azona ina moa ty izy ty congé rehefa milany zany a sy sisa rehetrarehetra. Fa raha anao ny ampavolo-karena ianao de aoka ny toe-ponao a ho toe-pon'ny zanaka. Ina moa le toe-pon'ny zanaka? Manao investissement fanjakan'ny rainy a amin'ny fifaliana, tsy amin'ny fanantenan-javatra, tsy amin'ny fanantenana azo an'zao na azo an'zao fa tena hoe amin'ny fahalalahana tanteraka. Ohatrany ahoana koa le toe-pon'ny ancienne alliance na ny fanekena taloha. Ny toe-pon'ny fanekena taloha de le araka le malaky toko 7 ovakitsika teo andin'ny fasivy, matahotra ny voaozona, matahotra ny diran-doza de lasa miazakazaka manao an'le izy. Raha misy tsy metimety ny fidiram-bolona de tonga de zay ny etrehitra hoay le tsika tsy nandoa ampafolony angamba, hoay le tsika misy marary ao tokantrano, hoay le tsy nandoa ampafolony angamba, misy tsy metimety nisy accident ny trano, hoay le ampafolony angamba. Miova ny toe-po, miova ny toe-panahy, miova ny toe-tsaina rehefa manome de manome amin'ny fahalalahana tanteraka, sady manome amin'ny fifaliana no manome tsy misy tahotra. Zay a no atao hoe toe-po a atao fanekena vaovao, toe-pon'ny zanaka zay. Miala isika zany a amin'ny toe-pon'ny mpanompo. Akoatra zay ihany koa de zao ny toe-po tokony andraisana izy ihany koa de zao toe-po a ao anatin'le fifaliana ihany tsy misy fanamelohan-tena. Raha misy fotoana ianao tsy afaka manefa ny ampafolo-karena noho ny tsy fantatro zay antony mety mitranga, mety vera volana, tsy haiko zay rehetrarehetra mety mitranga any de zao aza manamelo tena dia ataovy amin'ny fifaliana foana fa zay ny atao hoe toe-pon'ny zanaka. Misy zavatra tsy vitan'ny zanaka ao anatin'ny tokantrano, tsy zany akory nitondra fanamelohan-tena any aminy. Lasa tsy tiany dadanay intsony a, idiran-doza zao satria zao, lasa ohatran'zao a, toe-pona mpanompo zay. Fa ny toe-pon'ny zanaka dia manome amin'ny fifaliana, manome amin'ny fahalalahana tanteraka. Ary raha misy fotoana tsy afaka de zay zany aloha amin'ny manaraka indray manao misimisy, zay le izy. Fehiny ny mot de code na ny teny fototra amin'ny fanekena vaovao, aty amin'ny fanekena vaovao na amin'le hoe fomba fanompon'ny zanaka hoy isika de zao: tsy mila tsy miandrandra tambiny. Zay ny voalohany zany, mame anao a tsy miandrandra tambiny. Faharoa, mame amin'ny fifaliana. Fahatelo, mame amin'ny fahafahana tanteraka, manome amin'ny fahafahana. Olona afaka manome satria te hanome, manome satria sitrapoko no hanome. Ary ny fahaefatra, manome tsy amin'ny tahotra. Ka isika izay manome ny ampafolo-karena
de aoka oreo toetra efatra ireo no ipetraka ao am-potsika ho atsika zay tsy zatra tamin'izay ampafolon'izay kosa de aza manao an'le izy fa manaova mihoatra mizaha manao mihoatra satria maninona investissement amin'ny fanjakatsika izay eombonana amin'ny Kristy izany manaova investissement any anatina fitoriana ny filazantsara any anatina fomba rehetrarehetra ahafahana manaparitaka amin'ny filazantsara mba habetsaka ny olona zay iditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny fandarana manokana antsika amin'ity andro anio ity samy tahiny tompo daholo.